miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao alatsinainy fiandohan'ny herinandro zao misy tamin'ny zanabolana misy ny reto rahona hitantsika atao tsinanany nosy reto nanomevana ny orana tamin'ny morontsiraka tsinanany iny ary ny herikerikandro sy ny tangoron-drahona hitantsika tamin'ny ilany atsinanany nosy miandrava tsikelikely izy io fa ny atmosfera kosa amin'ny ankapobeny dia saika mbola tsy maro-toerana manerana ny nosy ankoatra ny tapany avaratra tsinanana sy ny tendrony atsimo ary ny morontsiraka andrefan'ny nosy iny atao anatin'ny roa andro avy manomboka ny androny alakamisy kosa indray dia mahazovana indray ny tsioka avy any atsimo atsinanana ho an'ny ilany atsinanany nosy fa ny farany herinandro dia miverina maina amin'ny ankapobeny ny faritra maro ny maripana ihany koa dia saika manaraka an'izay somary midina kely eo ny maripana ho an'ny faritra sasany amin'ny morontsiraka tsinanana iny atao anatin'ny 3 andro avy fa rehefa any amin'ny farany herinandro kosa indray miverina amin'ny maripana tony izay iainantsika amin'ny vanim-potoana misy ny maripana saika manerana ny nosy ary ny any amin'ny tapany atsimo andrefana no saika hitanany ambony indrindra ao anatin'izay zay mety misy mahatratratra any amin'ny 20 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay amin'ity herinandro ity toy izao ny toetrandrontsika roa ny rapiso avamaraina dia misy ny tandrivon-drahona mety iray kotrika ho an'ny faritry boeny ny tapany avaratry faritry betsiboka ary ny tendrony avaratry ny faritry melaka mandraondraona kosa ny andro mety araina orana malefaka miatoaty ihany ao anatin'izay ny faritry nalanjirofo atsinanana ary ny faritry vatovavy mandraona trano kosa ny andro ny faritra loatra mangoro ny ilany atsinanany vakinakaratra analamanga moromania otomatsiatra ny ambiny kosa dia maina tanteraka raha ny piso tolakandro dia misy ny tandrivon-drahona mety iray kotroka ho an'ny voatany iray manontolo ny morontsiraka atsinanana ihany koa indrindra ny takariva moa zany ho an'ny faritra atsinanana vatovavy fidinany sy atsimo atsinanana miandry izay ihany koa ny takariva ho an'ny faritra boeny betsiboka dianasy sofia ny ambiny kosa dia maina ny andro raha ny maripana voavinavina ho an'ny rapiso izay dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 13 kosa ho an'ny ilany atsinanany nosy ary raha ny tendrony atsimony nosy mety mahatratratrany amin'ny 13 degré celsius ho an'ny atany faritrandroy ny ilany andrefana kosa indray dia eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 degré celsius raha ny toetrandrontsika ho an'ny andro ny alarobia mitoetra ny rotsakorana izay mety arahina kotroka hatrany ho an'ny voatany miaina an'izay ihany koa ny any amin'ny ilany atsimo atsinanany nosy maina kosa ny tapany avaratra sy ny morontsiraka andrefany iny zany raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay miakatra tsikelikely ny maripana ambony indrindra ho an'ny voatany torak'izay ihany koa ny any amin'ny ilany atsinanana ary ny ilany andrefana dia eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 4 degré ny maripana voavinavina ambony indrindra hitantsika any ihany moa zany 4 degré celsius amin'izay andro ny alarobia izay raha ny andro ny alakamisy kosa indray mahazovana ny tsioka navaratra azy araka ny fanatsidy entana am-piandohana dia mandraona mety arahin'orana ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy mandraondraona mety hisy herikandro kosa ny alaotra mangoro sy ny ilany atsinanany avoatany ny tandrivon-drahona kosa ny tapakandro ariva dia hita any amin'ny faritry melaky betsiboka ny faritry bongolava ny faritry menabe sy ny tendrony avaratry faritra atsimo andrefana ny ambiny dia mandraondraona mitsitokotoko eny ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny lakamisy izay tombanana efa miverina hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana ho an'ny voatany raha toa ka mbola tsy izay misy fiovana firy izay ho an'ny ilany atsimo atsinanany nosy ny mafana indrindra kosa dia hitantsika any amin'ny tany faritrandroy mahatratratra any amin'ny 17 degré celsius ary ny any antsoy kosa dia manodididina ny 13 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany izay ny météo tsika tamin'ity androany ity raha pisy indray ny fotoana manaraka velomako